araky ny efa nambarako teny am-piantoana dia manambahiny fandarana mahery am'izao ariva izao ty izany fa Andriamato Rabarso Hermamy izay filohan'ny fédération malagasy ny taranja atondro zany hoe efa teo ihany no tafaverina indray tao anatin'ity fitantarana ity miarabanao aloha ary miarabanao ihany koa tafaverina eo amin'izany toerana izany ia faly miarabanao ihany koa nono ary faly miaraba mipijery ny matv am'izao fandarana mahery zao fantanana voalohany Andriamato filoha atao hoe tena nyaina tao anatin'ny fanjiry firina ny taranja atondro ary ireo mpitratroka ny tena isan'ny zaka izany nandritra ny efa taona teo raha isaina ny taona nyaina ny atondro tao anatin'izay hoe fanjiry firina izay totosa tamin'ny herinandro lasa teo ary ny fifidianana izay hoe ekeniny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ekeniny eto Madagasikara ihany koa ny mahafiloha vaovaonao ho anao ary inona no atao hoe dingana voalohany na vaovao amirenana izay asany taranja atondro zay marina tokoa zay nonao ary mamela hainao ankehitriny tsy isotra n'ireo fitondram-panjakana zany de amin'ny alalan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena zay tarihan'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena moa zany nanao ny fifidianana teo anivon'ny ady tontondro malagasy ary solana ihany keo ny comité olympique malagasy zay tarihan'ny filohany nanangana ihany keo n'ilay comité adok ny arahana tamin'ny ministera zay nanaovana ny fifidianana iny marina tokoa ny fanontanianao hoe inona ny tena lara-pamehana zavatra nataoko voalohany aloha voalany dia ny fandray any telefona ny filohan'ny CAB ny confédération africaine boxe de Andriamato Besalemy hoe vita ny fifidiananay inona nataonay zany zao de izy anylany ozy izy de zaho anlany de avy eo zany de tsy maintsy ny fandray tamin'ny aiba zany hoe tsika tao amin'ny ady tontondro teto Madagasikara de efa tafavoaka tao tokotany tsy tafiditra tao anaty trano tsotra saika tavoaka amin'ny vavahady ary fa ankehitriny moa nisy le fifidianana dia tafiditra indray tsika zany zao anatin'ny trano de ny fandray zany ary tanjana voalohany zany de ahoana ny amerenana indray ny ady tontondro malagasy ao anatin'ny valany aiba ankehitriny moa de efa nahazo ny reconnaissance any aiba zany ny fédération malagasy ny ady tontondry ary efa nanaiky ihany keo ny confédération africaine boxe zany hoe midika ve zany fa efa afaka mandray anjara tsika amin'ny faninanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na eto Afrika tena efa afaka mandray anjara tokoa tsika eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana zay ny lafiny atao eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena fa raha hoan'ny eto anatiny kosa indray efa misy daty voafariparitra ve na misy fandarana asa voafariparitra hoe zao ny lalana izoratsika iverenana aingana ao anatin'izay hoe lazany sy tanjaky ny taranja atondro satria lalaon'ny nosy zao amin'ny taona 2014 somary miatotondra anisan'ny mitondra medaly atsika izao aiza zany hoe izahay zany aloha zao tsy afaka ny anao hoe tonga de retiny ao anatin'ny équipe nationale fa anao ny championnat national zany zay amin'ny vacances de Noël eo décembre any Tamatavy zao ny ligue natsinanana izareo fa nanaiky ny andray azy de efa eo praraina zany zay zao hoe ohatran'izao ny condition fédération amin'ny fandraisana anjara amin'ny championnat national de eo zany izahay miandray zay tafita final amin'io manao famaranana de raisina ao anatin'ny équipe nationale miampy an'izay sendra nisy sampona kely tena nelanelany teny avy amin'ireo technician zany hoe raha ny tokony io zany de telo isaky ny kategoria no anatrika ny regroupement tsika satria tanjona voalohany de ny amerenana indray ny asina sy ny lazany ady tontondro malagasy eo anivon'ny raisam-pirenena de voalohany moa zany eo amin'ny jeu des Gilets de averina indray zany hoe isika ny tompony ny ady tontondro eto amin'ity faritry ny Océanie Indiana ty de ho hitantsika eo izy ao ezaka zany zako sy ny technicianna miaraka amiko zany ny amerina indray zay laza ny ady tontondro eto anivon'ny ranomasimbe Indiana nefany raha izany naty zany izy tsy zay loatra ny tanjoko fa hoe ahoana eo anivon'ny raisam-pirenena misy indrindra ty Afrika ao amin'ny zone 4 misy atsika raha malala zany dia misy andreo sapany Ouganda, Afrika du Sud, Kenya, Madagascar, Maurice zay sapany ty Afrika daholo zany akoatran'ireo Maghreb ao anatin'ny zone 4 eo de ezaka zany ny andrombaka médaille amin'io de ny tena farany moa de ny hoe tsy mba ho fandraisana anjara intsony any amin'izany Jeux olympiques zany fa averina zany hoe tafiditra ao anatin'ny Jeux olympiques amin'izay Madagasikara de mba tsy ho fandraisana anjara fa mba ezaka hoe mba farafaratsiny mba any amin'ny quart de finale zany mba voamitsana satria nahoana moa Maurice no mahazo médaille de bronze tamin'ny 2008 reny nahoantsika malagasy ny tsy mba azo ka zay zavatra zay zany no ataoko hoe tamin'iza tamin'ny sabotsy moa tamin'ny fifidianana iny de nilaza mihitsy ny hoe samy hafa
ny anomanana atleta anankiray no championnat national ary tena hafa mihitsy koa ny anomanana atleta anankiray anao an'izany hoe ady tontolo iraisam-pirenena. Ma fédération na fédération moa dia eo ireo ligue-paritra zay hoe mamatsy mpanao ady tontolo sy tena hoe mikarakara ireo tanora mivantana aiza ho aiza ny fiarah-miasanao zany satria anao fédération vaovao amin'ireo ligue-paritra satria raha ny fantatra hatramin'izay ndray matofilo isan'ny sopotry ny ady tontolo ny boxeur zany ny avy any amin'ireny ligue-paritra ireny raha tsy ilaza fa tsy ny avy any Toliara sy ny avy any Morondava ny Entanalamanga moa mazava loatra aiza ho aiza zany ny fiarah-miasanao amin'ireo ligue-paritra. Marina zay fa tonga teto zareo tamin'ny fifidianana iny ary nisy indrindra fa nifaritra atsimo zany Toliara misy teknisianina telo izy ny tonga teto dia efa miresaka tamiko tao rena fifidiana io miomana ianareo avy ereno ny ady tontolo any aminareo ohatr'izay koa ny tamin'ny Morondava avy ereno fa ho avy amin'izay tsika anatsara sy apikatra ny lentan'ilay ady tontolo malagasy eto Madagasikara fa efa vonona ry zareo any zany ary tena hita amin'izany hoe tena ady tontolo tsika ny Tamatavy amin'io fedina tompon-daka Madagasikara io. Ya fa tanina farany Andriamatofilo fifidianana moa iverena kely le fifidianana fidina avokoa ireo membre rehetra ao anatin'ny mpikambana ao amin'ny komité mpanatanteraka ny fédération nanomboka tany filo zany ka ireo membre rehetra ireo lany rehetra atao anatin'izay fifidianana zay ve ahafahanao tsara manatanteraka izay tetikasa eritreretinao atao zay. Marina zay satria raha teo zany tsika tamin'ny fifidianana iny dia nisy teo amin'ny dimy teo no fidina satria nisy leo le nalefa tao satria mazava-be moa tamin'iny teo amin'ny comité directeur dia nitenako rery tamin'ireo candidat reo nanolotra olona ao amin'ny comité directeur dia avy eo moa zany nisy tsy tonga zareo no fahasairanana dia tsy mifidina zany nanomboka teo amin'ny trésorier nidina dia rehefa vita ny fifidianana dia nalefako iny tany amin'ny aiba nalefa parmail dia namaly eo zareo feno io fa ty membre ny comité de directeur anareo ty dia tsy mety zany satria zay tsy nanao fifidianana tsisy an'izay ozy izy fa tonga dia feno hoe le olona efa nalefanao taty reny io zany reny ihany apetraka ao dia zay no nalefa tany zany le membre efa teo reny dia avy eo zareo nanome ny reconnaissance ny dika an'izay zany ny équipe lay comité directeur nalefako tany zay ngamba no mikasika an'io fa mitseratseratsiaritra fotsiny makony hoe misy mihitsy miteny an'izay hoe tokony mbola hanao fifidianana raha iandryandry an'izay tsika raha ohatra tsy nalefa reny dia taraiky teo indray zany tsy nandefa n'ilay reconnaissance izy nefany ny ampandroso an'ilay ady tontolo ny tanjona zay zany ny tanjona amaranantsika azy Andriamatofilo inona ary ny afatra ampitainao amin'ny mpidiny ady tontolo indrindraindrindra ireo mpiatroka. Marina zay alohan'ny itenenako an'izay ngamonanao dia tiako ihany no manambary etona fa ny fédération na malagasy zany amin'ny ady tontolo dia fédération malagasy de boxe tsy misy an'ilay hoe olympique intsony satria isan'ny voateny zany Madagasikara rery manao ny fédération malagasy de boxe olympique le olympique zany dia amin'ny comité olympique iraisam-pirenena iny tsy azo totsiny koa le manao hoe boxe anglaise fa ny boxe fotsiny izy zany iny zany tena feran-dareo mihitsy hoe tsy azo tononona ntsony hoe fédération malagasy ny boxe olympique fa fédération malagasy ny boxe zay no anamn'iny moa ny afatra farany angambany dia eto dia miantso atsika mpakafy ny ady tontondry aloha re tsika miresaka aloha tsika mivondrona esorona mihitsy zay mety mampiady sy mampisaratsaraka fa aloha kosa ikambana atsika zay mitambatra vato ny fitenitsika malagasy ny ampisolotra ny lentany sy ny avony ty ady tontondry ty eo anivony iraisam-pirenena zay mba antsoaviko zany ataoko amintsika teknisiana sy mipakafy ny ady tontondry eny fa hatramin'ireo malala tanina sponsorina ampio ny ady tontondry fa io ihany za zany mahatsapa hoe tena misy lalana anankiray mihitsy misokatra ho atsika azahoana medaly any amin'ny jeux olympiques. Isorana betsaka ianao Andriamato Rabarso Hermamy filohan'ny fédération malagasy ny taranja ady tontondry zay ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery.